Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sarazovy amin'ny zana-bolana avy hatrany manomboka mipetraka tsikelikely indray izany izao ny anticyclone atao atsimon'ny Madagasikara izay mamafy rivotra mangatsiaka ho an'ny Madagasikara izay ary amin'ny ankapobeny dia miverina indray ny volon'andro ririnina ho an'ny ilany antsinanan'ny nosy ny any andrefana dia ny masoandro hatrany no saika mibatoerana misy dinana ihany koa ny maripana atao anatin'ny 4 ho avy ka hatrany amin'ny alahady any ho any izay fa ny alatsinainy 5 volana jona kosa dia banana miverina mimaina tsikelikely ny andro saika manerana ny nosy raha ny toetrandrontsika roany rapitso vao maraina isy ny orana malefaka amin'ny motsiraka atsinana ny nosy iray manontolo iny mandraona mety araina herika kosa ny ilany atsinana ny avoatany ary balika ny masoandro any amin'ny ilany andrefany nosy ho an'ny rapitso tolakandro mbola mitoetrany izay orana izay ho an'ny motsiraka atsinana ny Madagasikara mety mbola hita ihany koa ny herika ho an'ny ilany atsinan'ny faritra Sofiasy ny any amin'ny faritra loatra mangoro mety isy ny tandrivindraona mandalo amin'ny alina man'ny motsiraka andrefany faritra Sofiasy diana iny ny ambony kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany ary 20 hatramin'ny 20 kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany hatrany ny motsiraka atsinanany nosy dia manodidina ny 17 hatramin'ny 20 torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefana fa ny any amin'ny ilany avaratra andrefan'ny Madagasikara manodidina ny 30 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay ny alahady kosa indray mbola misy hatrany ny orana malefaka ho an'ny ilany atsinanany nosy ary mety mbola rahana herika izay faritra loatra mangoro sy ny ilany atsinanany faritry Sofia ho an'ny avoatany kosa dia mandraona mety araina tandrivindraona indraindray ny alina moa zany indrindra ho an'ny tany faritra Naramanga Vakinankaratra Itasy ary ny any amin'ny faritry Matsiatra ambony iny misy ihany koa ny tandrivindraona hitantsika any amin'ny morontsiraka ny faritry Sofiasy diana ny ambiny dia anjakany masoandro hatrany raha ny maripana vinavina mifandraika amin'izay toetrandrontsika ny alahady izay dia eo amin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany misy fiakarana kely izay miakatra kely ihany koa ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy satria dia manodidina ny 20 degré celsius eo zany amin'ny ankapobeny saika manerana ny morontsiraka ho ny tapany avaratra andrefana kosa mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny faritra Ivoeny raha toa ka nidina hatrany amin'ny 19 degré celsius kosa ny maripana vinavina ho an'ny nosy be na ny faritra Sofia amin'izay andron'ny alahady izay ho an'ny andron'ny 19 jona fankalazana ny fahaleovantena mazava azy dia mbola misy hatrany amin'ny tapakandro maraina ny orana malefaka ho an'ny morontsiraka ny faritra Analanjorofo ny faritra Antalary ny faritra Atsinanana mety arahina herika ihany koa izay ho ny faritra loatra mangoro sy ny ilany atsinanany faritra Sofia iny ho an'ny faritra Lalamanga Vakinankaratra Itasy kosa dia mandraondraona vao maraina be fa misavy izay rehefa atoandro verina mibalika ny masoandro zany ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia mitohy hatrany ny masoandro amin'izay andron'ny alatsinainy izay ny maripana vinavina manodidina ny 13 eo any avoatany misy fiakarana tsikelikely hatrany zany mazava ho azy torak'izay koa ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy mahatratra ny 20 degré celsius ary ny any andrefana tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana amin'izay maripana izay mbola mahatratra ny 17 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritry Betsiboky iny amaranantsika azy ny tany fahalotoan-drivotra teto Antananarivo renivohitra tony amin'ny ankapobeny izay tany fahalotoan-drivotra izay nandritra n'ity herinandro ity ambony ny fetrany eo amin'ny 10 ny referetra voaray ary raha ny mandrafitra ny hotoetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina hijanona tony amin'ny ankapobeny izay tany fahalotoan-drivotra izay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izay ny meteo antsika tamin'ity an'io ty raha mpisy indray fotoana manaraka velomity